Fifaliana mandrakariva indray ry havana malala no ahafahako miarahaba anareo amin'izao fotoana izao. Nomen'Andriamanitra fofinaina izaho sy ianao nandiha ny alina mangina, ny fo amin'ny maraina. Nomen'Andriamanitra hery sy tanjaka ihany koa hanaovana ny adidy eny antsefatsefany eny, ka dia rabaina amin'ny fomba manokana ka ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiany ho amintsika mianakavy. Iaraka hivavaka ary isika. Midera sy misaotra ny anaranao zay ry tompo avo indrindra sy masina ny an-danitro, satria tomefy fitahiana mandrakariva, omenao ny hery sy ny tanjaka rehetra, na dia olona marefo aza, olona izay tsy tokony handray izany fahasoavana zany, kanefa noho ny famindramponao dia indreto izahay. Asandratra tompo, ny saotra sy ndera, ny fankasitrana feno ho anao hatramin'ny taloha ankehitriny ka ho mandraka izay. Amin'izao fotoana izao dia iain'ny teninao indray izahay, sokafo ny fonay, ampitoerao anatinay ho toy ny voa sarobidy, hitsimoka ao anatin'ny fiainanay ene, ny fahalalana lalina ny teninao. Ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Daniela sy ny faharetany. Rehefa miresaka Daniela isika ary havana malala, dia miresaka ihany koa ny faharetana izay nolofosany. Ity mpanompon'Andriamanitra ity dia anisany niavaka be dia be ny eo amin'ny tenin'Andriamanitra izay azo amaritana ny hoe izy avokoa ireo izay andrarezo ny finoana. Fa amin'ity androany ity resaka momba ny Daniela isika, sy ny fitsapana izay mahamay indrindra izay iarahantsika mahalala. Fa i Daniela dia tsy voarebirebi ny toe-javatra mahamay, na ny hoe biby masika, na ny atao hoe afo mandoro. I Davida tamin'ny fotoan'andro andrarezony finoana ihany koa izany mpanompon'Andriamanitra izany havana malala. Fa nyrehare izy ny amin'ny fiarahany tamin'Andriamanitra dia izao, ny liona aza no samahany, na ny bera no samahany teo amin'ny vavany, dia maty. I Daniela rehefa miresaka itsika hoe nalasaka tao andavaky ny liona noho ny fanaran'Andriamanitra, dia tsy omen'Andriamanitra azy ny fahefana ampisamaka ny vavan'ny liona na ny vavan'ny bera, satria azon'Andriamanitra atao mihitsy zany. Ka dia hoe rehefa nalatsaka tao anatin'ny lavaka izy, dia indra Daniela ny fahefana, ka dia izay liona hitanao ao dia vonoy avokoa. Azon'Andriamanitra natao zany fa mba ho fanaporofona fa tena manana n'Andriamanitra ity Daniela ity. Dia nomen'Andriamanitra fahalalana izao tontolo izao, fa tsy mbola nisy tantara toa an'izany mihitsy teo amin'ny fiainany, ary anisan'ny voasongadina manokana ity pejy manokana ity. Ao amin'ny Daniela toko fahatelo andiny fahatelo ambin'ny folo. Ao amin'ny Daniela toko fahatelo ka ny andiny fahatelo ambin'ny folo dia mivaky toa izao ry havana malala. Izao mantsy ny fanambarana, dia niteny tamin'ny fahavinirana sy fahatezerana Nebokadnezara mpanjaka, ka nasainy nalaina Sadraka sy Mesaka ary Abednego, zay namany Daniela reo lehilahy reo, dia nientiny teo anatrehany mpanjaka reo lehilahy reo. Dia niteny ity mpanjaka ity ka nanao taminy hoe, moa fa na ininareo va ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego no tsy mba anomponareo ny Andriamanitra na ivavahanareo amin'ny saron'olona volamena izay natsangako. Mpanjaka no miresaka eto ry havana malala. Olona nomen'Andriamanitra fahefana ihany koa hifeny tany sy ny fanjakana. Ary rehefa nomen'Andriamanitra matoa izy tonga eo amin'ny toerana io,
dia Andriamanitra mihitsy no nanome azy zany fahefana izany. Magaga fizotra ny tantara fa i Daniela ihany koa izay tsy manana raharaha ara-panjakana amin'ny vanim-potoana izay resantsika eto aloha, na Sadraka sy Mesaka izay resantsika eto ihany koa, dia tsy nomena anjara fanapahana manao ahoana, fa dia olona tsy maintsy atao manaiky ny mpanjaka. Andriamanitra no nandahatra an'izany ka nametraka hoe ity ny mpanjaka ry Sadraka sy Mesaka Abednego, ary mety eza ianareo alamin'izany mpanjaka izany. Eo indrindra no tsy maintsy hanehoana fahasahiana ary fiangonana malala. Io ny tsy maintsy ireketam-pontsika amin'Andriamanitra. Ianao lay zanak'Andriamanitra, rehefa misy fahefana manindry fa izao no atao, kanefa tsy sitrapon'Andriamanitra, dia inona ny fihetsika ao? Inona ny fihetsika ao? Tamin'ity vanim-potoana ity, dia misy sary olona ngeza be najoron'ny Nebokadnezara. Io mantsy no antsoina hoe Andriamanina. Nebokadnezara nampisy an'izany sarivongana zany, sarivongana. Ka dia izao ny olona rehetra mandalo eo dia tsy maintsy mivavaka amin'io satria io no Andriamanitry ny mpanjaka, io no Andriamanitro i Nebokadnezara, ka noho izany tsy maintsy manao an'izany isika. Izao anefa Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nampalalain'Andriamanitra fa ny fivavahana amin'Andriamanitra irery ihany araka ny didy folo. Tsy misy Andriamanitra afa-tsy io Andriamanitra any ambony io. Tsy azo ataony miankoka maneho fanajana amin'ny alalan'izay Andriamanitra iverin'ny maha-olombelona, fa ny Andriamanitro sy Andriamanitra ao ry mpiainy malala dia ilay Andriamanitry ny lanitra. Indrezany fahasoavana ry havana malala. Izaho sy ianao dia tao amin'Andriamanitra, iankoka eo anatrehany satria voary. Fa ny olana dia izao, nahoan'Andriamanitra no mametraka an'io mpanjaka io ifehiny tany amamonina ka haneriny rehetra hanaraka an'izay Andriamanina. Ry havana malala, tsy nanery Andriamanitra fa mametraka ny safidy, ary ny safidy indrindra no resahako amin'ity androany ity. Rehefa tonga teo amin'ny fitondrana tokoa Nebokadnezara, Andriamanitra nametraka azy eo, matoy izy nipetraka eo, fa mandeha amin'ny didoany rehefa mahazo fahefana ny olona iray, ny mpanjaka iray. Mana mirehareha amin'ny fahefany. Nizaniza te hanotra ny fahefany, dia indro izy fa mitsangana ary anameloka an'izany, ampidoboka azy amponja. Koa satria najoro teto amin'ity vanim-potoana sy vaninandro ity, nitsangana sarin'olona anankiray ka dia eo daholo ny olona rehetra no mandoalika mivavaka. Izy telo mirahalahy kosa Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia ninita ao am-pony ry havana malala, fa tsy andoto ny tenany na amin'ny alalan'ny hanina na amin'ny alalan'ny fivavahana, fa ankatoan'Andriamanitra. Dio ny mpanjaka ny teny taminy hoe fanaininareo ve no tsy miankoka eo anatrehan'ny Andriamanitra izay Andriamanitro. Io fanontaniana ngeza be mipetraka ry havana malala. Indray androany mety hisy fanerenanao amin'ny alalan'ny fahefana izay misy, fa tsy maintsy mivavaka toy izao ianao. Inona ny safidinao? Ho Sadraka sy Mesaka ve ianao sa tsia? Sadraka sy Mesaka dia izao Andriamanitra, Jehovah Andriamanitra no Andriamanina. Io ihany ny safidy tokana. Safidy tokana izay azahoana fiainana mandrakizay. Safidy tokana izay tsy tambarana amin'izaniza. Safidy tokana azahoana fa iriariany an-danitra isika, ary iaina amin'ny fiainam-pinoana matanjaka, arovan'Andriamanitra ny lalana izay iodiavina, omen'Andriamanitra anjara fanapahana ihany koa amin'ny fiainana izay mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Amin'ny 10:12 ao amin'ny Daniela 3:10 dia izao ny fivakiny amin'ny anaran'i Jesosy. Ankehitriny raha miomana ianareo amin'izay handrenesanareo ny
feon'ny anjomara sy ny samboka sy ny valia sy ny symponia sy ny sobaba sy ny lokanga ary ny zava-maneno isan-karazany ka miankohoka sy mivavaka amin'ny sary olona zay nataoko dia tsara izany hoy Nebokadnezara. Fa raha tsy mety mivavaka kosa ianareo dia tsipy miaraka amin'izay ao anatin'ny lafaoro misy afo mirehitra ary iza moa izany Andriamanitra izany ahavonjy anareo amin'ny tanako mirehareha malala izay miala amin'Andriamanitra, izay tsy manana an'Andriamanitra dia mirehareha hanao sambobelona ny voaka an'Andriamanitra, hanao mpiatra ny vahony eo anatrehan'ny voaka an'Andriamanitra. Tsy izany Nebokadnezara, tsy izany akory Sadraka sy Mesaka ary Abednego, ary fantatsika ny toy ny tantara fa dia tsy maintsy atsipy amin'ny laforo anankiray na nafanaina impitoeny ny laforo. Eo izy Sadraka sy Mesaka ary Abednego, Andriamanitra tsy nampanantena azy mihitsy hoe tsy fohaninareo ry Sadraka sy Mesaka ary Abednego fa tsy ataoko may akory ry havana malala. Eo no isehon'ny finoana matanjaka zay aminao. Tsy miteny mivanty an'Andriamanitra fa ho tsy may ianao. Fa azo antoka kosa fa ilay Andriamanitra izay tomponay dia mahavonjy anay. Noho izany naka miaramila matanjaka be Andriamanitra zavady, naka miaramila matanjaka i Nebokadnezara hanipy an'ireo olona telo ireo. Na tsipy ny voalohany tafiditra tany anatin'ny afo ilay ny Sadraka, fa ilay nanipy kosa dia maty tsy tradrano ry havana malala. Izy tsy tafiditra anatin'ny laforo fa maty kosa noho ny herin'ny afo izay mamaivay. Atsipy indray ny manaraka ary eo ihany no ahitana ny hoe mpanjaka tena nialan'ny fanahin'Andriamanitra mihitsy ty Nebokadnezara ity. Efa hita aza fa miaramila matanjaka nanipy an'izany olona izany dia maty. Dia mbola haka miaramila matanjaka izy anay koa ianao hanipy an'ny Mesaka. Koa satria manana fahefany i Nebokadnezara dia nanaiky ny miaramila, nanipy fanondrony, maty ihany koa ilay miaramila. Fa i Mesaka tafiditra ao anatin'ny afo fa tsy maty. Natsipy ny fahatelo dia toy izany ihany koa. Ary rehefa tafiditra tao izy telo mirahalahy dia nisy endriky ny zanak'Andriamanitra mandehandeha ao anatiny afo. Ry fiangonana malalo, miaraka amin'Andriamanitra ianao sa mandrafy ny zanak'Andriamanitra. Rehefa makao am-piangonana isika, rehefa miara-mivavaka isika, misy olona rafesinao ve? Misy olona tsy anananao antsa? Misy olona tianao anaovana ratsy ve? Raha izany mantsy Nebokadnezara isika. Fa nagaga fa rehefa natao izany dia gaga ny rehetra fa toa endriky ny zanak'Andriamanitra. Io Nebokadnezara hoe aleo antsoina mivoaka. Sadraka sy Mesaka ary Abednego, mivoa tao ianareo. Noho nivoaka tao ireo dia tsy hita intsony ilay zanak'Andriamanitra. Ry havana malala, no fofonina tamin'ny fofonafo ny akanjon'izy telo mirahalahy, tsy nisy nipika na kely akory aza satria ilay Andriamanitra nanao ny afo no niaro an'ny izy telo mirahalahy tao anatin'izany faharatsiana toetra ny arahany teo amin'ity zao tontolo zao ity. Mandeha amin'ity zao tontolo zao ity isika ry havana malala, ary sedra mahamay indray ny iarahantsika manomboka eto angamba. Sedra mahamay izay tsy azony tenantsika amboarina mihitsy, tsy azontsika ialana, fa ilay Andriamanitra namorona ny afo, Andriamanitra namorona ny rano no hanala antsika amin'ny toe-javatra mafy indrindra sy mahery indrindra. Mino afa misy angamba tokantrano anankiray mandalo fitsapana amin'izao fotoana izao. Mety nandalo fahoriana angamba ianareo. Ka dia tsy mahafantatra intsony hoe inona no atao manomboka izao. Inona no tsy maintsy atrehina, inona no tsy maintsy fepetra atao manomboka amin'ity androany ity. Inona no fampanantenana mety hitranga. Tsy misy afa-tsy tokana ihany ry havana malala. Dia ny fananana an'Andriamanitra. Ho toy ny Daniela manana ilay faharetany, Nebokadnezara ilay
ilay mpanjaka be faharatsiana dia tsy nataon'Andriamanitra hanana ny hery amotika ny reto voakan'Andriamanitra reto. Sadraka sy Mesaka ary Abednego dia nomban'Andriamanitra ny fahafenoana. Manomboka izao ary dia manana teny ambara Andriamanitra fa hiaro hitahy, ary tsy ny amin'ny ity vaninandro iainantsika ity ihany fa ho an'ny fiainana mandrakizay ihany koa. Ho toa aminao anie ny fitarian'Andriamanitra, ho toa aminao anie ny tanjaka izay omen'Andriamanitra, ny hery sy ny fahefana izay omen'Andriamanitra hatramin'izay ka hatramin'izao dia ho tanteraka amin'ny fiainantsika anie. Fahasoavana sy ny fitahiana ho amintsika tsirairay avy. Hiaraka hivavaka ary isika. Ry Andriamanitra tomponay izay tsara indrindro, misaotra anao izahay satria tsy tapaka homenao teny fampaherezana, teny mpinoana, teny mankahery, teny ahafahanay miaina amin'ny vaninandro iainankehitriny. Misaotra anao satria izany teny izany dia manamboatra ny fiainanay mba ho lavorary ny fikasanay rehetra. Teo toan'i Daniela ihany koa izay ray malalo. Engany eo fiainanay, hitsilo ny dinay ianao, ka ny lalana manjavozavo rehetra manomboka amin'izao fotoana izao dia azo antoka fa amboarinao ho toy ny endrika vaovao feno famirapiratana amin'ny hoavinay rehetra. Momba ny tsiraray avy amin'izao fotoana izao ary ny fiadananao aneo aminay tsiraray avy amin'ny anaranao Jesosy Kristy. Amen.